ny tena kristiana sy ny hira fiderana. Alleloia, fa tsara ny mihira man'Andriamantsika. Eny, mamy sady mendrika ny hira fiderana. Eny tokoa, mamy sady mendrika ny hira fiderana fa ny fony fiandohan'ny zavatra rehetra. Hoy ny tononkirany salamo hoe misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko ny misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy atononao ny fitahiany rehetra. Betsaka ny mihevitra fa ny atao hoe mideran'Andriamanitra dia ny manao hira ara-pilazantsara sy miditra anatin'ireny tarika-pihira ara-pilazantsara reny na koa hoe miditra ao anatin'ny chorale. Raha ny fampianarana voaraindreo tanora maro dia hoe fanomponan'Andriamanitra ny fidirana amin'ireny atoko-pihira samihafa ireny dia ao anatin'ny asan'Andriamanitra koa ny famerenan-kira, ny fanaovana fampisehoana dia revo ny tanora ary milamin-tsaina satria efa tao anaty chorale nandritry ny taona maro mandray anjara hira foana rehefa alahady ary manao asa fitoriana ankira etsy dia tena mihevitra tokoa fa voavonjy efa zanak'Andriamanitra. Mamelary tanora malala isany na ireo zokonjokony ihany koa aza ilaza fa tsy ampy havonjy anao ny fihirana hira fiderana satria ny ao am-po tena takian'Andriamanitra. Fantaro voalohany indrindra fa ny hira fiderana dia irain'ireo olom-bovonjy, izany hoe fisaorana an'Andriamanitra noho ny famonjena nataony, fanomezana voninahitra sy fankalazana azy noho ny fahatsarany sy ny fanehoany an'izany tamin'ny tsirairay. Fantaro fa tsy ampy ny fananana feo tsara, ny fahaizana mihira, ny fiangaliana zava-maneno satria ny fiderana ankasitran'Andriamanitra dia avy amin'ny fo fa tsy ny eo imolotra akory. Jereo ange Davida, olona tena tia an'Andriamanitra na atsapany fitiavany ary indrindra tao anatin'ny fatahorana sy fanajana azy. Firifiry amintsika ankehitriny moa ny toan'i Davida, motsy ny fampiderana feo, ny fanehoana karazam-pitafiana samihafa, ny fampisehoana ilay mpihira ve ny mahamaika antsika. Raha mijery afisy eny an-dalambe tsika dia saika feno fampisehoana ara-pilazantsara. Jereo angeny anarany aza hoe fampisehoana na cancer, moa misy mahasamihafa azy amin'izao tontolo izao ve? Tadidio fa Jesosy Kristy dia tsy naniraka antsika andehanao fampisehoana na cancer araka ny filazantsika, fa naniraka antsika hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary anao fiderana ho azy rery fa tsy anao fampisehoana anentanana olona sy amalifaliana olona akory. Ny tanjon'ny filazantsara dia tokana ihany ary tsy miovy izany hitondra olona amin'ny fibebahana, anantonany an'Andriamanitra ary hiomanany amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy izay tsy ho ela intsony. Saingy tsy mahamaika ny tanora mpihira ara-pilazantsara ankehitriny izany, fa ny mahamaika azy ireo dia ny anana antoko-pihira avolenta, manana fahaiza-manao, mahavita fampisehoana raitra dia raitra manahaka ny any ivelany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe atsaharo ny finaonaona ny hiranareo fa maharenina fa tsy hiaino ny feon'ny lokanganareo aho. Manina moa ny tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny hirantsika, moa tsy tiany va ny hira fiderana? Tsia, tiany dia tiany tokoa sady ankasitrahany satria Andriamanitra mitoetra eo ambonin'ny fiderana izy, saingy mankahala ny fiatsaram-belatsia sy ny fahotana izy, ka raha izany no entina midera azy dia efa avetavetana eo imasony izany. Firifiry amin'ireo mpihira evanjelika moa nefa ny fanena marina tamin'i Jesosy Kristy sy ny bebaka marina. Mahagaga antsika ve ny mahita lehibe na toko-pihira mifoka sigara na anatina fitsangajangana na rehefa anao antsapana araka ny filazany azy na fampisehoana dia misorotoka kely anafanana feo ony na mivoaka kely misintona sigara. Mamelary tanora malala indrindra raha tena teo kristianina ianao, ilaza fa fahavetavetana eo mason'Andriamanitra ny hiranao raha mitoetra anaty fahotana ianao, na tahaky ny ahoana ny atsaran'ny feonao, na manahoana ny fahaizanao mozika, na mamiratra tahaky ny inona aza ny fitafianao. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fa hoy Jehovah tamin'i Samuela, aza mijery ny tarehiny na ny avy ny tsanganany fa efa nolaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Raha tena teo kristianina marina ianao dia fantaro fa ny fibebahana aloha no takian'Andriamanitra aminao voalohany, fialana amin'ny fahotana, randevozon'ny ota, ny sigara, ny filana sy ny karazam-pahotana maro ianao dia aza mihevitra fa ho voatambitamby ny feonao tsara sy ny mozikanao kanto Andriamanitra satria Andriamanitra masina izy sady mankahala ota no afo mandoro raha teo ka tandremo. Aza manao vazivazy fa ivero ny fiainanao ry tanora mpihira. Ho antsika tompona andraikitra na mpitarika indrindra koa dia mampitandrina ny tompo ampianaro ireny tanora, laza ho azy ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra,
laza ho azy fa fahotana dia mahasarym-piano an'Andriamanitra ireny aoka tsy ho afina fenina ny fahotana fa tsorona ahafahan'ny tsirairay mibebaka marina ary tsy alokaloka ao anatin'ny korala sy ny raram-pilazantsara aoka ny tanora ampirisihana bebe kokoa amin'ny famakiana baiboly sy ny vavaka satria izay ny zava-dehibe ahafahany mandroso ao amin'ny tompo ary indrindra raha ao ny etaeta anaraka an'Andriamanitra marina dia ny fitadiavana ny tavan'Andriamanitra aoka hiakanjo ilay fahamasinana voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho variana amin'ny fisolosoloana karazam-pitafiana izay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ary raha misy no enti-manana sy ny fotoana aoka ireny filazantsara marina dia ny fibebahana no toriana sy andaniana fotoana fa tsy ny fitsangatsanganana sy ny fialan-tsasatra anjakan'ny filan'ny nofo izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana.